ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ry malala, mangataka aho mba ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka ny hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Dia izany tenin'Andriamanitra eo amin'ny epistiliny Jaona 1 ny 1:2 no entinay miarahaba sy mirary soa anao sy ny ankonanao izay miaino sy mandray izao onjam-peon'ny radio Vaovao Mahasoa izao. Anaraka ny fandarana ampalalao azy lalana tokony alehako isika, fa mialohan'izany hivavaka isika. Isaoranay anao Andriamanitra ny fitiavanao sy ny famindramponao, ny fitahianao sy ny fitantananao ka mbola tratraranay ity fotoana ity indray. Ka dia indreto izay afaka miombona amin'ny alalan'izao fandaharan'izao eto amin'ity onjam-peo ity. Dia mangataka famindrampo famelan-keloka aminao izay fa tsy mendrika izay na ny hanona ny anaranao na ny hanao ny asanao. Fa dia mifona eo anatrehanao ny amin'ny fahadisoana rehetra izay satria tsapanay fa betsaka ny tsy fanaraka tamin'ny sitraponao nefa dia notaterahanay ihany izany. Ary ankehitriny dia mangataka izay ny fanahinao masina no hitoetra ao anatinay tsirairay avy, hampianatra anay sy hitarika anay, hanoro anay, hampahalala anay sy hampahafantatra anay izay lalana tokony alehanay amin'ny alalan'izany teninao izany. Dia mitenena aminay araka ny fombanao fa mihaino izahay ary dia tahio ny fitaovana rehetra izay ampiasainay ahafahana mampita ny hafatrao amin'izay rehetra mandray sy mihaino na aiza na aiza. Amin'ny alalanao Jesoa Kristy sady ho voninahitra ao ihany no hanaovana izao fandaharan'izao sy angatahanay ny vavakay. Amen. Ny fandaharantsika teo aloha dia niresaka isika mikasika ny fanadihadiana izay natao ka nahafantarana fa misy ny fiainana, fomba fiainana ratsy tena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny ten'Andriamanitra iainan'ny ankizy, ny tanora ary tsy ny ankizy sy ny tanora fa ny olon-dehibe koa aza. Ary tsy voafetra ihany koa hoe ny olona izay tsy mahalala an'Andriamanitra, ny olona izay tsy mino an'Andriamanitra no miaina araka an'ireny faharatsiana sy fahadalàna sy fahavitavetan'ireny, fa misy aza ny olona izay mitonona ny tenany hoe mpanompon'Andriamanitra, mitonona hoe zanak'Andriamanitra, mitonona hoe mino an'Andriamanitra, mitonona hoe kristianina. Maika moa fa ny tsy mino ve? Izay ny zavatra hita izany amin'izao fiainana izao. Ka ny ten'Andriamanitra izay nijerentsika tamin'izany dia ny voalaza ao amin'ny epistiliny soratan'i Joda dia ny 1:7 ka hatramin'ny 2 izay milaza hoe efa nilaza ny apôstôly fa any Amerina any dia isy mpaniratsira mandeha araka ny filany, araka ny filan'ny nofiny sy ny sitrapony ihany fa tsy mandeha araka ny fanahy satria tsy manana ny fanan'Andriamanitra. Ary izany no iainan'ny olona amin'izao fotoana izao, tena iainan'ny olona izany. Ary izany no mahatonga ny olana maro isan-karazany izay tsy mety vaovà iaina ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka mandinika ny zava-misy amin'ny fiarahamonina dia izany mihitsy ny zava-misy. Miharatsy ilay fiainana satria ny fiainan'ny olona, ny toetran'ny olona, ny fomba fiainan'ny olona, ny fomba fisainan'ny olona, ny zavatra ataon'ny olona miharatsy andro aman'alina. Ka vokatr'izay mifanindry an-dalana amin'izay miharatsy sy mihasarotra, miha-manahirana, miha-be olana, mitranga daholo ny zavatra rehetra izay manahirana satria efa nolazain'ny ten'Andriamanitra sy nolazain'ny mpaminany sy nolazain'ny apôstôly ary nolazain'i Jesoa Kristy raha teo izany zavatra izany izay hitranga amin'izao fotoana izao satria ao am-pototry ny fotoana izay hiavian'ny Tompo isika amin'izao. Araka ny lazain'ny ten'Andro hoe efa tongotra ny andro, efa akaiky ny Tompo. Ka ny ten'Andriamanitra izay jerentsika androany dia araka izay voalaza ao amin'ny Galatiana 5:5 ka hatramin'ny 2:20. Galatiana 5:5 ka hatramin'ny 2:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa.
mba tsy ahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fitsangatsangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsapy, fanaovana ody ratsy, fifandirana, fandrafiana, adilahy, fihafonafonana, fifampiantaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ray Masina manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia ny fandehanana araka ny fanahy no tsy ahatanterahana ny filan'ny nofo, ary ny asan'ny nofo izay mifanohitra amin'ny asan'ny fanahy dia ilay voalaza be dia be eo amin'ny andininy sivy ambin'ny folo faharoapolo faha iraika amby roapolo teo. Karazany maromaro izany ny voalaza be dia be ny zavatra izay mifanohitra amin'ny fitarihan'ny fanahy masina fa mandeha amin'ny fitarihan'ny nofo sy ny filan'ny nofo fotsiny, zavatra ratsy avokoa izy rehetra. Ary ireo zavatra ireo no iainan'ny olona maro sy mahaliana sy mahafinaritra, mamatotra ny olona maro amin'izao fotoana izao. Ny olona miaina amin'izy ireny dia izao mieritreritra izy hoe malalaka, manana fahafahana, tsisy maneritreritry satria afaka manao izay tiany atao. Fa mifanohitra amin'izay ny tena zava-misy: fatorany ny faharatsiana, ketsainy ny faharatsiana, andevoziny ny faharatsiana izy. Izay ny zava-misy. Ka ampitahina amin'ny zava-misy amin'izao fiainana izao dia ampitahina amin'ny zava-misy tamin'ny andro tany aloha. Tonga dia ataontsika tsenjery hoe tamin'ny andron'ny Noa rehefa niaina tao anatin'ny faharatsiana, toetra ratsy, fahavetavetana, fitsangatsangana maro isan-karazany ny olona, karazana faharatsiana nataon'ny olona tamin'ny andron'ny Noa dia izao. Hitan'Andriamanitra ny faharatsian'ny olona dia nanapa-kevitra fa hamongotra ny olona rehetra tetỳ ambony tany, nofongoron'Andriamanitra ny olona tetỳ ambony tany. Afa-tsy izay natahotra an'Andriamanitra sy nandeha tamin'ny fahamarinana sy nanompo an'Andriamanitra ihany. Ary tamin'izao fotoana izany ny olona rehetra dia ratsy avokoa ankoatran'ny Noa. Valo mianaka izy. Noa dia ny vadiny dia ny zanany telo sy ny vinatiny telo, izay valo azy. Tena haitsika tsenjery tsara izany, malaza be ny tantaran'izany hoe ny tantaran'ny Noa sy ny safi-drano. Izay izany. Tamin'izao fotoana izany dia izany nataon'Andriamanitra hoe efa hitako ny faharatsian'ny olona ka dia aringako tsy hisy ambony tany ny olona sy ny zava-manan'aina sy ny biby. Fa Noa zany no nasoron'Andriamanitra, navan'Andriamanitra manokana tao anatin'izany fandringanana izany. Ary tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora izay haitsika tsenjery ihany koa, ny nandevonan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora tamin'ny afo sy solofara dia izay. Hitan'Andriamanitra ihany koa ny faharatsian'ny olona tao amin'izany tanàna izany, ka dia nanapa-kevitra fa ho fongorany koa izany tanàna izany amin'ny alalan'ny fandevonana azy tamin'ny afo avy any an-danitra sy ny solofara. Fa nisy olona ihany koa izay navotana manokana tao dia Lota sy ny fianakaviany. Fa Lota sy ny ankohonany, fa ny vadiny aza, ny vadin'ny Lota aza dia mbola tsy avitra ihany koa satria nierikerika ny amin'ny izay nanjoiny ny Sodoma sy Gomora. Nirahan'Andriamanitra ny anjely hanatanteraka izany fanapotehana amin'ny Sodoma sy Gomora izany. Fa nasain'Andriamanitra nanavaka izay mba sisa, izay mba hitan'Andriamanitra fa tsara sy marina nandeha tamin'ny fahamarinana sy nataotran'Andriamanitra atao ihany koa ireo anjely ireo dia Lota izany sy ny zanany vavy anankiroa sisa. Izay sisa no afaka navotana niala tao amin'io tanàna Sodoma sy Gomora. Fa dia nopotehina'Andriamanitra io tanàna io noho ny faharatsiana izay niainan'ny olona sy ny fahavetavetana, ny ara-tsi-panahin'ny olona teo anatrehan'Andriamanitra izay hitan'Andriamanitra ka rahatongan'Andriamanitra nandray ny fanapahan-kevitra hanapotehina izany tanàna izany. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny olona manao karazana faharatsiana maro isan-karazany, manatanteraka ilay asan'ny nofo izay voalaza ao amin'io Galatiana toko fahadimy teny andininy fa sivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa iraika amby roapolo. Izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra sy mahatonga ny olona tsy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny zavatra iainany eto ambonin'ny tany
amin'ireo karazana faharatsiana maro isan-karazany izay mitranga, ny karazana fahasarotan'ny fiainana, ny vidim-piainana miakatra, ny asa ratsy maro isan-karazany, ny hetseroa mampiferin'aina sy mampatahotra ny olona, mampiorohoro ny olona, mampivarahotsa ny olona, ny karazana aretimandringana, ny loza voajanahary maro samihafa be dia be, ny zavatra izay efa mitranga, ireny dia mbola fanombohan'ny fiandohan'ny farany, fiatombohan'ny famantarana hahatongavan'i Jesosy Kristy ihany ireny, fiatombohana, fampietseretana, fiantsoanan'ny olona hiverina amin'Andriamanitra sy hibebaka amin'Andriamanitra, fampandinihan-tena omen'Andriamanitra ny olona ny fitrangany ireny. Tsy mbola izao akory hoe misy aretimandringana dia izay no tena efa famaizana, na hoe izay no tena efa sazy, na izay no tena efa fandringanana ataon'Andriamanitra, fa tahaka ny nanaovana ny Sodoma sy Gomora sy nanaovana ny olona tamin'ny andron'ny Noa no hanaovan'Andriamanitra ny olombelona ho aorianan'ny fahataperan'izao tontolo izao. Rehefa ravy izao tontolo izao iseho anaty Andriamanitra ny olona rehetra, dia iseho anaty Andriamanitra ny asan'ny olona rehetra, ka ho tsaraina ny olona rehetra araka ny asany avy, araka voalazany amin'ny Apokalipsy hoe indro eto an-tanako famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Ka na ny olona ho voavaka tahaka ny nanavahana Noa sy Lota miaraka amin'ny ankohonany izay hitan'Andriamanitra fa ireo mba olo-marina tamin'izany fotoana izany ka afaka navotana manokana, tsy nipotehana, tsy nilevonina, tsy naringana. Dia tahaka an'izany koa no hanavahan'Andriamanitra izay olona mba manao ny sitrapony, manao fahamarinana, miverina amin'Andriamanitra, mibebaka amin'Andriamanitra, ka tsy ho haringana, tsy ho levonina, tsy ho alefa any amin'ny elo mirehitra afo mandrakizay, fa omena toerana tena faran'izay tsara sy sarobidy dia ilay toerana nampaniteran'i Jesosy Kristy hoe andeha hanamboatra toerana ho anareo. Zay misy olona izany izay ho avahan'Andriamanitra manokana ho ampidirina mankany amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ny ankoatran'izay any amin'ny elo mirehitra afo no hiafarany. Zay. Fa tsara ihany koa anefa, manao tsenijery foana isika aloha androany, tsara ihany koa anefa ny mahafantatra fa rehefa nahita ny faharatsian'ny mponina tany Ninive Andriamanitra dia nanapa-kevitra fa hanapotika sy handevina izany tanàna ny Ninive izany ihany koa, dia nirahany Jona handeha ho any hilaza tamin'ny olona fa ho ravahany izany tanàna izany, ho ravahany izany tanàna izany ary ho potehany izany tanàna izany, ho levoniny izany. Fa rehefa nahaino an'izay ny olona tany Ninive dia izao ny olona rehetra hatramin'ny biby fiompiasa dia ny fadihanina avokoa ary nitaraina sy mivavaka tamin'Andriamanitra mba ahatonga an'Andriamanitra hamindra fo tamin'izany tanàna izany. Ary tena hatramin'ny vahoaka rehetra, hatramin'ny madinika rehetra ka lehibe rehetra, ka hatramin'ny mpanjaka, hatramin'ny manam-pahefana sy ny tompon'andraikitra mpitondra tamin'izany tanàna izany dia izao nanaiky, nanety tena, nivavaka tamin'Andriamanitra, nibebaka tamin'Andriamanitra tamin'ny ranomasy sy ny fifadian-kanina. Ary izany no andrasan'Andriamanitra amintsika koa amin'izao fotoana izao. Mbola vao fiandohan'ny farany izao fa mbola tsy tena farany, efa tsy zaka, efa mampikaikaiky ny olona, efa mampitabataba ny olona, efa mampiferana ny olona, mampivarahontsana ny olona. Maika moa fa ilay tena ho avy ny tena farany dia asa hoe hanahoana? Ny tena Andriamanitra no manoro antsika, manoro antsika hoe andao hanao tahaka ny mponina tany Ninive, na iza na ny vahoaka na ny mpitondra tompon'andraikitra rehetra isaky tsokajiny isan'ambaratongany, andao maninona tsy miverina amin'Andriamanitra, maninona tsy mifona amin'Andriamanitra, maninona tsy mibebaka amin'Andriamanitra. Za tena mahita mandre eto sy eroa amin'izao fotoana izao fa be dia be ny mpitondra fivavahana, ny mpanompon'Andriamanitra, ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana izay mitaona, misy ary ny olon-tsotra koa aza, mitaona ny olona amin'ny alalan'ny onjam-peo, amin'ny alalan'ny fahitalavitra, amin'ny alalan'ny aina aman-jery samihafa, mitaona ny olona rehetra andao hiverina amin'Andriamanitra, andao hibebaka amin'Andriamanitra, andao hanompo an'Andriamanitra, andao hifona amin'Andriamanitra. Be dia be nefa manao an'izany, fa firy re no mamaly sy manohina an'izany antso izany? Ohatran'ny hoe miantso any an-tany efitra ihany ve? Tena
Mahagaga hoe toriana ny filazany tsara, ambara ny sitrapon'Andriamanitra, asaina bebaka ny olona, asaina miala amin'ny ratsy fanaony ny olona, fa ny olona tsy mihaino an'izany, tsy mihaino ny olona. Mandre ny olona fa tsy mihaino, izany hoe mandre renesin'ny olona heno ny sofiny fa tsy hainoiny, fa raha mihaino manko dia hafa ilay mihaino hoe manatanteraka raha mihaino. Raha mihaino fotsiny amin'izao fa tsy manatanteraka dia ohatran'ny tsy mihaino ihany izany. Fa ny olona mihaino dia izao, mandray izay azo raisina rehetra dia manatanteraka. Ka izao tantara anankitelo no resahantsika eto tamin'izay voalaza izay. Ny tantara tamin'ny andron'ny Noa sy ny Safi-drano, izay ny hoe niaina ny olona tamin'ny faharatsiana ka tsy nahita an'Andriamanitra olona marina azo navotana afa-tsy Noa valo-mianaka ihany. Dia naringan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Safi-drano ny olona. Zay ny anankiray. Ny anankiray manaraka ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora, izay hitan'Andriamanitra ihany koa ny faharatsiana sy ny fahavetavetana sy ny fanompoan-tsampy sy ny karazana faharatsiana maro samihafa izay niainan'ny olona, ka nahatonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra andevina an'izany tanàna izany tamin'ny afo sy ny fara, ka vitsy telo ihany ny olona azo navotana tamin'izany dia Lota sy ny zanany vavy anankiroa. Zay ihany no afaka navotana koa tamin'izany dia nolevonina ny tanàna dia izay. Raha ny tena izy izany dia izao, ao anatin'izany karazana faharatsiana maro isan-karazany izany dia misy ihany ny olo-marina izay nohinohin'Andriamanitra sy navahan'Andriamanitra manokana. Ao anatin'izao iainantsika izao, izao fiainantsika izay hita fa miha-ratsy mandrakariva izao, miaina amin'ny faharatsiana mihoatra lavitra noho izay niainan'ny olona tamin'ny andron'ny Noa sy tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora aza ny olona, ny sasany amin'izao fotoana izao. Fa misy ny olona izay hitan'Andriamanitra fa hoe afaka hiainoana, afaka mindrana fo noho izy ireo izay miaiky ny fahadisoana ka miaiky miverina amin'Andriamanitra sy mitady ny tavan'Andriamanitra ka mivavaka amin'Andriamanitra. Mazava tsara aloha voalazan'ny mpaminany fa tsy misy marina na dia iray akory raha ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra, fa mazava tsara fa ny olona rehefa tena miverina amin'Andriamanitra ka mibebaka amin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny ireo olona izay navahan'Andriamanitra manokana tamin'ny andron'ny Noa sy tamin'ny andron'ny Lota ireo. Ary ny tantara fahatelo dia ilay tantaran'ny Ninive. Efa nasian'Andriamanitra ny makany mihitsy Jona mpaminany ilaza amin'ireo olona sy ny olona rehetra atao tanàna sy mpitondra fanjakana tany hoe ho haringana ilay tanàna, satria hitan'Andriamanitra ny faharatsiana ka tsy eken'Andriamanitra intsony. Fa rehefa nahaino an'izany izy ireo dia nanaiky naneritena dia nifona sy mibebaka tanàna ary nifadihanina sy nivavaka andro aman'alina izy rehetra, tsy nihinan-kanina tsy nisotro rano fa nivavaka no natao hanehoana ny fahadisoana ka hiverenana, hibebahana, hifonana amin'Andriamanitra, angatahana famindrapon'Andriamanitra. Dia nanaiky Andriamanitra namindra fo tamin'izany tanàna izany, tsy naringana indray izany tanàna izany. Lesona ho antsika ary amin'izany tantara izany dia izao ny voalaza ao amin'ny Eksodosy. Ireo ny Eksodosy ny toko fa telo amby roapolo ny andiny fa dimy amby roapolo. Eksodosy toko fa telo amby roapolo ny andininy fa dimy amby roapolo ny anaran'ny Jesosy manao hoe: fa manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo dia hitahy ny haninareo sy ny ranonareo izy ary esoriko aminao ny aretina. Fa manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo dia hitahy ny haninareo sy ny ranonareo izy ary esoriko aminareo ny aretina. Zay ny fanompoana an'Andriamanitra no takiana amintsika mba hitahiana ny hanintsika sy ny ranontsika ary hanesorana izao aretina izao amintsika. Ny zavatra mampimenina ny olona amin'izao fotoana izao dia tsy ampy ny hanitra hohanina, tsy ampy ny sakafo ary tsy ampy ny rano. Na ny rano ary tsy ampy, mimenina amin'izany daholo ny olona. Ny any atsimo efa tena tsy misy rano fa na ny eto Antananarivo aza ohatra dia nahita mihitsy hoe mimenina ny olona hoe ny rano efa sady lafo no tsy misy. Tena ifampitadiavana izany, tena hoe noana ny olona dia mangetaeta ny olona ary tena manahirana ny fitadiavana ny hanitra amin'izao fotoana izao. Mea ohatra anankiray fotsiny hoe tamin'ny asabotsy sy alahady dia niditra tao amin'ilay fihoboana tanteraka ny teto Antananarivo sy ny Analamanga sy ny faritra sasasasany hoe tena mihiboka tanteraka. Fa ny azoma dia teneniko anareo ohatra ny toerana izay nandalovanay nanontany izahay nidina zavatra
Fa ny ankabetsahany dia niakatra avy eny daholo ny vidin'ny zavatra satria tsy hisy hisokatra, tsy hisy mpivarotra ny ampitso. Ny asabotsy sy ny alahady. Izany hoe ny zoma izany olona no niesaka nividy zavatra ilainy asabotsy sy alahady dia lasa lafo be ny zavatra. Tiany fotsiny ohatra ameko anareo anankiray 200 na 1000 ny vidina karaoty 1 kilao. Fa lasa 2000 dia 2000 mahery ny karaoty 1 kilao. Ohatra fotsiny izany. Ny paty le paty amin'ny vraky, paty gasy ireny nahita 2000 ny 1 kilao matetika. Amin'ny andavanandro na mety mahery kely ela 100 na 200 fa tamin'ny asabotsy izy efa tonga tany amin'ny 3000 503 ny 1 kilao. Izany hoe le hanina hohanina io zany tena ilain'ny olona, tena tadiavin'ny olona, tena manahirana ny olona ka rehefa io ny tsy ampy dia sahirana ny olona. Fa ny tenin'Andriamanitra eto dia mametraka tsara eo amin'ity Exodosy 7:20 dia manompo an' Jehovah Andriamanitra dia hitahy aminareo ny haninareo, ny ranonareo izy ary hoesorina aminareo ny aretina. Ho an'ny olona rehetra izay tena misy matoky fa marina ny tenin'Andriamanitra dia tokony avy hatrany dia manaiky an'izay. Manompo an'Andriamanitra, izay ny fanafody. Manompo an'Andriamanitra, fa rehefa manompo an'Andriamanitra, rehefa manaiky tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fo dia esorin'Andriamanitra amintsika ny aretina. Izay ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika izay, fanompoana an'Andriamanitra. Araka ny lazaiko teo be dia be nefa miteny izany foana fa maninona mbola averina foana izany satria ne tsisy manaiky tsisy manatan-teraka. Mihaino fotsiny ny olona fa tsisy manatan-teraka. Mino aho fa raha misy manatan-teraka dia vitsy. Mino aho fa misy fa vitsy dia vitsy. Fa ny ankamaroan'ny olona dia mbola miziriziry sy mihanahena ao anatin'izay toetra ratsiny sy faratsinsy vao mainka manalavitra an'Andriamanitra. Noho izany ry havana dia izao. Ny tenin'Andriamanitra andeha henoina, tenin'Andriamanitra andeha arahana. Fa ny vahaolana rehetra izay hita amin'ny siansa, amin'ny fikarohana, amin'ny fahaizany zanak'olombelona dia izao tsy misy vokany ireny. Raha tsy Andriamanitra ihany ny tompon'ny teny farany sy tompon'ny fahefana farany, tompon'ny fanapahan-kevitra farany. Halan'inona no ataony zanak'olombelona fa ny tena manasitrana sy tena mamaha-olana dia Andriamanitra ihany. Ary ny lalana makao amin'izany vahaolana izany, lakile an'izany dia io voalaza ny tenin'Andriamanitra io hoe manompo an' Jehovah Andriamanitra areo. Tahina ny haninareo, tahina ny ranonareo, hoesorina aminareo ny aretina. Izay izany, averina foana izany. Aoka ry havana samy andinika sy eritreritra dia samy manatanteraka. Izany tenin'Andriamanitra. Aoka samy hiezaka hizara sy hampita, hanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia hiezaka hanatanteraka. Fiombonana no ilaina amin'izany. Ny zavatra hafa araiky fampitaoman'ny olona dia tena mazaka olona, mahataona olona. Ny zavatra hafa eo amin'izao fiainana izao tena be dia be. Raha misy famiriana olona, misy fampisehoana, na misy baolina, lalao baolina kitra, baolina rugby sy ny karazany ireny, rehefa lahady mazaka mameno olona be dia be. Izao moa izany samy mikatona ny toeram-pilalaovana na ny fiangonana dia mbola tsy hitantsika ny ampitana azy amin'izao. Fa rehefa misokatra ny fiangonana, misokatra ny kianja filalaovana ireny, hita mihitsy hoe mahazaka olona be dia be na ireny toeram-pilalaovana ireny aza. Ary ny adina akory ireny sy ireny loko isan-karazany ireny tena mahafeno ny toerana izay fanaovana azy ary tena misesika ny olona mankany. Fa andao kosa mba hijoro ny kristianina, hijoro izay resy lahatra hifampitaona hanompo an'Andriamanitra. Izay ny fandarantsika androany amarana ny fotoantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Isaoranay anao Jesosy ny fotoana izay omenao anay na hahafahanay nandinika izany teninao izany dia hahafahanay maka lesona ary dia ataovy tena miletika ao anatin'ny sainay sy ny fonay tsirairay avy fa ny fanomponana ao Andriamanitra no vahaolana ialana amin'izao olana misy amin'izao fiainana izao sady fiomanana idirana any amin'ny fanjakanao satria miharihary ny asan'ny nofo ka izay manao an'ireny tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tahio ny mpiaino rehetra ahay handindiha ny tenany, ahay hanetry tena dia ahay hiverina aminao Andriamanitra ary hizara izany amin'ny hafa ihany koa. Dia ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra araka ny fanambara tany amin'ny voalohany izy ireo tahaka ny hanambinana ny fanahy ny tsirairay avy. Dia metraka ny fiainany tsirairay avy eo ambanin'ny fiahinao Jesosy Kristy izahay hatramin'izao sy mandrakizay. Ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia metraka mara-piona mara-pitafa
aminao sy ny ankonanao izay amin'ny manaraka raha ohatra ka mbola sitrapony Tompo ho azy ihany voninahitra. Amen. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.